5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. vous présente Ni Vava. La fajina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. brillant ou mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Amafisina ny fanaraha-maso atao eny amin'ireo mpanjara solika manerana ny Madagasikara hoy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo manoloana andresaka kalitaon'ny solika amin'izao fotoana. Efa nadraisana fepetra ihany koa ireo mpanjara tratrana noho ny osoka momba ny solika sy ny fanapohana azy. Teboka maro no mila jerena akaiky amin'ny fampiasana ny logiciel ampiasain'ny CENI mandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pividianana. Akoatra ny fametrahana fitaovana mifanaraka amin'ny toetrandro, takina ny isian'ny mpanara-maso mahalotiana amin'ny fampiasana ny logiciel. Mahatsiaro arirarira sy avezivezy ireo mponina eny Antsahafohy Ambotrimanjaka mangataka ny fampidinana jiro. Efa ho 7 taona izao. Vola mihoatra ny 320 tapitrisa ariary ankilany no efa nalota amin'izay fampidirana jiro izay. Teratany Keniana iray nigadona teny amin'ny serana ny mpiara-manidina vato, nosanona niaraka tamina héroïne milanja 5 kilao latsaka. Hopitihana avy hatrany ny zava-mahadomelona ary atolotra ny fampanohavana ny teny rano fanazavana. Any Rosia mitoy ny fanoheram-ponina ny antso ny filoha Vladimir Poutine mahakasika ny filana réserviste miisa 3 hetsy anatontosa ny opération spéciale ao Ukraine. Mponina maro araka izany no mitsoponenana manoloan'izay ny antsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao tonga soanao izay manaraka ny vaovaon'ny kolo amin'izao oro izao atena ny araba ary ampanajanatrany no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny kalitaon'ny solika izay miteraka resabe sy fitaranana maro ny anivo ny fiarahamonina avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity no amafisina ny fanaraha-maso atao amin'ny kalitaon'ny solika eny amin'ireo mpanjara manerana ny Madagasikara raha ny fanazavana nentiny ministry ny angovo sy ny akoranafo tamin'ity androany ity. Efa nandraisana fepetra ihany koa ireo mpanjara tratrana nanao osoka sy ny fanapohana ny solika na mafisina trano fa misy ny boky nandraikitra ka mila manaraka ny fenitra momba ny kalitaony mpisehatra rehetra miainga avy any Toamasina manerana ny Toby mpanjara solika anela Ranevson. Ny OMH no isan'ny manara-maso ny kalitaon'ny solika eny amin'ireo mpanjara solika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Matetika ny fitiliana atao ary tsy milaza mialoha raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra. Misy boky nandraikitra efa napetraka ahafahana manara-maso ny kalitaon'ny solika tonga eto Madagasikara hoy ny ministra. Manomboka any amin'ny sampo eny Toamasina, any amin'ny Toby itobian'ny solika ary manana izany ihany koa ireo mpanjara solika. Tokony hitovy avokoa ny kalitaon'ny solika miainga any Toamasina tonga aty Antananarivo. Izany hoe raha ohatra ka tsy manaja le cahier de charge le boky nandraikitra le station service dia sady voasazy le station service no voasazy ihany koa le pétrolier mitondra ny anarany. Dia no amafisina zay zavatra zay nanomboka tamin'io fotoana na afantarana fa misy manao ratsy ao anatin'le zavatra. Dia ohatrany ahoana amindray ny fanazavana teknika amin'le hoe manao ratsy manatapoka pétrole na gasoil na essence dia no tapohandrareo pétrole. Pétrole nefany miloko menamena eto Madagasikara
ny fanjakana malagasy nametraka an'izay fa tsy hoe pétrole maneran-tany rehetra dia miloko menamena, zany hoe nasiana colorant. Fantatra ny solika mitapika petrolina raha ny fanazavana ary manala ny loko mena amin'ny petrolina no nampiasain'ireo olon-dratsy ny acide sulfurique raha ny fanazavana, saingy misy ampiny izany izay manimba ny motera. Nambaran'ny ministry ny angofo sy ny ankoranafo fa tsy ekena na iza ao ambadiky ny raharaha fanapohana solika dia tsy maintsy andraisana fepetra avokoa, ary efa misy ny fionana sy fepetra noraisina raha nitatitra hatrany. Fatafaresaka tamin'ny saig miaraka tamin'ny ministre ny justice ihany koa dia tsy milefitra amin'io zavatra io, fa niza impliqué ao anatin'io zavatra io dia mahazo ny anjarany izy hiatra amin'ny lalàna. Misy les résultats ka misy les résultats, misy ny efa voasambotra, misy ny mbola enjehana fefa fantatra hoe iza le izy dia misy ny station nakatony. Manimba ireo mpanjifa fa indrindra ny vahoaka malagasy ny fisian'ny solika mitapika raha ny fanazavana, anton'ny moteran'ny fiara sy ny moto no simba raha toa ka mitapika ny solika. Raha lasantsy vidiana 750 ariary hoy ireo ampitondra moto, manodidina ny iray tapitrisa ariary ny vidin'ny motera ny moto raha toa ka mitapika ny solika ampidirina ao anatiny, ary tsy latsaky ny 7 ariary ny manamboatra ny simba na manolo ireo pièces raha tsy manolo moteur. Fa vao mampiditra lasantsy ianao ka tsy mitohy amin'ilay lasantsy anao taloha dia tonga dia hita n'iny, satria raha ohatra hoe moteur injection zao ohatra tonga dia hita amin'ilay tonga dia mamono injecteur ilay izy. Indrindrandrindra zany ilay mandeha lavalava anao tena ahafantarana ilay izy hoe tena tsy izy ilay lasantsy, tonga dia maty ho azy io moto io dia veloma sary veloma dia lasa mitady an'ilay lasantsy d'origine ilay tsara foana zany izy fa tsy ilay lasantsy efa sendra nitapohana. Mandrava moteur aloha anao, jerevanao ka ianao tsy afaka ny tonga dia avidy moteur androany dia androany fa tsy maintsy mandrava aloha anao dia mijery inona ilay zavatra simba ao aminy. Station mihitsy fa station sasany misy rano ilay lasantsy manko dia izay no mahatonga anay mifidy station va mampiasa carburant. Ilay izy tsy fantatra aloha fa efa mitambokona amin'izay ilay moto vao very any amin'ny ebakeba-tany any ianao va tsy mijery ilay station ilay mety tsara. Laraka fa ny anay manko 2 temps moto dia to dia hita be ilay carburateur 2 temps va misy rano. Misy hatrany ny fanaraha-masina kalitaon'ny solika ary misy hatrany ireo olona tratra amin'izany hoy ny ministra tompon'andraikitra, ary andrasana ny mety ho toy ny raharaha. Efa ela ihany izay hoe hanamafisana ny fanaraha-maso izay amin'ny lafiny zavatra maro, saingy mbola tsy tonga amin'izay aloha isika hatreto matoa misoa ny tranga toy izao, fa sous-station miisa 2 no atao amin'ny vola azo tamin'ny fanjakana koreanina izay tafiditra anatin'ny fanatanterahana nitetika sa prirtem nitetika izay anatsarana ny tambazotra na herinaratra mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy koreanina momba io izay natao teny anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ity androany ity. Nela Ranefson. Vola mitetina $950 tapitrisa no natolotry ny fanjakana koreanina ny orinasa Rirama izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny tetika sa printemps ho fanatsarana ny tambazotra ny herinaratra mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina. Amin'ny volana ambony kosa no anomboka ny asa voalohany raha ny fanazavana. Sous-station miisa 2 no atao amin'ity vola azo tamin'ny fanjakana koreanina ity raha ny fanazavana. Ohatran'ireo resahana dia io lehibe indrindra ny aloha satria tsy mbola nisy ohatran'io teto Madagasikara hatramin'izay 220 000 volts ny niveau de tension. Ny lehibe indrindra ny misy eto amintsika amin'ny teny izao dia 138 kilovolts, zany hoe 138 000 izay mampitohy anandekaleka mahazo an'Antananarivo. Io projet Pritema io dia iarahana amin'ny Banque africaine de développement. Ny BAD zany no leader ao anatin'ilay projet fa misy bailleur maromaro, anisan'izany ny Union européenne izay hitanareo manatrika eto, fa anisan'izany koa ny koreanina. Totosa androany teny amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny fifanarahana tamin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana koreanina amin'ny fanampiana amin'ny tetika sa printemps. Manodidina ny $200 tapitrisa no vola ilaina amin'ny fahavitana ity tetika sa ity, raha ny nambaran'ny ministry ny angofo sy ny ankoranafo androany.
Fiomanana amin'ny fifidianana amin'ny taona 3 kosa indray dia maro ireo fanatsarana tokony hojerena akaiky amin'ny fampiasana ny rindra-baikona ny logiciel ampiasain'ny CENI mandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Hoy ny birao politika ny antoko malagasy miara-miainga izay nanatrika ny fampahafantarana natao teny Alarobia tamin'ity androany ity. Lara-pamena anatin'izany ny tokony ampiasana ny fitaovana manaraka toetrandro amin'ny fikirakirana ny lisam-pifidianana io ihany koa ny fametrahana mpanaramaso maleo tena amin'ny fampiasana ny logiciel raha ny fanazavana fity nokolona. Maro ireo lesoka hita amin'ny fitaovana sy ny fomba fiasan'ny CENI mandritra ny fanatanterahana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana raha ny fanehoan-kevitry ny birao politika ny antoko MMM androany. Raha ny lafiny ara-teknika manokana, zava-dehibe ny tokony ampiasaina fitaovana manaraka ny hika farany. Ny logiciel sigla no safidiany izay ahina hitarika olana amin'ny fikirakirana ireo lisitry ny mpifidy no ity farany izay tsy manaraka ny toetrandro. Mahakasika an'ilay système le logiciel ireo fafiatelina mihitsiny. Misy namana teo vitsivitsy maromaro teo milaza izay mety problème le logiciel ireo. Nisy milaza teo hoe les codes tsy fantatra mahakasika an'ilay code dia aty avelan'ny output fotsiny ny hitana eto. Fa ny tena ao anatin'izy io izay tsy mahafantatra. Ka normal ihany izay raha somary miaotra kely par rapport amin'izay mety fanazavana hoentina anao eto. Ka noho izany izay ny point voalohany. Point faharoa koa le logiciel en tant que tel naresanin'ny namana teo koa sy namana teo aloha teo mahakasika an'ilay hoe logiciel somary tranainy ilay izy. Bon, mena amin'ny zava-misy fa izay mahita hoe saripady fifidianana, saripady fanaovana lisam-pifidianana, tokony fitaovana araka ny filaza azy manara-penitra noentina anatanterahana fifidianana fa tsy fitaovana efa tamin'ny andron'ny tadavelatsira. Ankilany, tokony hisy ny mpanaramaso mahaleo tena avy any ivelany amin'ny fampiasana ity logiciel ity raha ny fanazavana hatrany. Dirina zany hoe ny fanaovana audit mba entina le fanaovana le audit io no entina hanatsarana amin'izay izay vokatry ny asa ho ataon'ny CENI io. Hamafisina fa le logiciel io ny CENI zany no nanao anazy amintsika amin'ny teny izao. Tsy naka olona avy any ivelany izy fa ny CENI sy mipiasa ao amin'ny CENI ny mikarakara ny resaka informatika anivon'ny CENI no nandrafitra an'ilay logiciel io. Ka aminay zany ilaina le fangarahana ary mangaraka kokoa ny fanatanterahana lista io raha ohatra ka misy technicien avy any ivelany prestataire indépendant maleo tena tokoa mijery hoe manaraka ny tokony ho izy ve fanaovana le logiciel io sy mifotana le logiciel. Ny zavatra hita teo aloha zany dia le misy procédure vitsivitsy maromaro anivon'ny CENI ao izay tokony ho tsaraina mahakasika an'le logiciel io. Donc ny angatahana aloha zany sy ny irina zany aloha dia ho tanterahan'ny CENI araka ny tokony ho izy ny asany anatin'le fikirakirana ny opération électorale. Raha mikasika ity logiciel ity no asiany teny, ireo agent recenseur misy 10,000 manerana nosy no ampiasan'ny tablette misy ny logiciel. Raha mifanazavan'ny CENI, isanao mafisina ny fanaramaso mikasika ireo doublon. Mbola tsy hita taratra firy izany raha ireto fanavaozana tao amin'ny logiciel ireto no jerena. Fanampiana zany izy amin'ny CIN, nom, prénom, date de naissance, filiation nampidirana daholo regny zany idétectevana ny doublon. Ya, raha mijeritsika raha nanaraka tsara tsika teo ny CIN dia tsy voatery anymeny CIN ho alaina sary ny olona any amin'ny transfert rehefa mandeha recensement. Raha tsy ahivina, ny voalohany volana oktobra ho avy izao no hanomboka ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana manerana nosy. No tanterana androany tetsy amin'ny foiben'ny CENI Alarobia ny fampahafantarana sy ny fankan-kevitra ho an'ireo firaisamoam-pirenena sy antoko politika mikasika ity logiciel izay ho ampiasain'ny CENI ity. Ny alakamisy ho avy izao ny fampahafantarana ofisialy mikasika ny logiciel raha ny fanazavana hatrany. Mahakasika ilay olona niteraka resabe tao anaty tambazotra ny tserasera hoe nolanjaina tony tamin'ny andro ny fahampanjaka reny kosa indray dia nokaramain'ny olona Madagasikara Lidi Binsofo ilanja azy ireo vahoaka nandritra ny fitokanan'ilay tetezan'iray tao Maroambitsy raha ny fanazavana nentiny ampanjaka amin'ny Bemazava. Nanamafy ny ampanjaka ao Bemazava boeny fa tsy fomban'izy ireo no milanja olona ary nomelohan'ny tanteraka moa ity fihetsika nataony ty olona ity tsy pakatanteraka ny filazana fa hafaliana no antony. Nilanjany ireo vahoaka ny olona ihany koa ny tenany nandritra izay. Henri Florian. Taoriny ny resabe momba ny filanjana ny sénateur Alidi Binsofo nandritra ny fitokanana ny tetezana iray tao Maroambitsy. Nilaza ireo fikambanan'ny tanora tamin'ny alalan'ny solontenan'izy ireo fa fomba ny rehefa misy zavatra mahafaly ny fampisehoana izany hafaliana izany. Ka iny filanjana izay nataon'izy ireo any sénateur iny
no nampisehon'izy ireo izany hafaliana izany. Nanamafy sy nitsipaka tanteraka izany filazana izany ny ampanjaka any an-toerana ary nambarany fa zavatra tsy tokony natao iny zavatra niseho iny ho hatrany ny ampanjaka. Zao ampanjaka ny be mazava izao miteny zao etoboiny ka ny tenenako dia izao raha natao fiaviany senatera na avy teto nanao zavatra tsy tokony ho izy. Ino ma tsy tokony ho izy? Nanao fomba tsy hoe avy amiko zao ampanjaka fa izy no naneraka izay heviny misy norokin'olo eto agnatriako ary tsy nisy hatram'izay ka hatram'izao mbola tsy nisy zay zavatra zay ary tsy fomban-drazanay izay zavatra zay. Ny karama olo izy nitondra azy nisoroky azy teo agnatrehany izay tokotany misy anakay ka agnisan'ny mampalahelo anakay zavatra zay fa manana izy koa zao amin'ny toerana misy anakay. Raha ny zava-misy aloha na inona ambara tamin'ny andro ny fanjanahany tany no nahitana filanjana tahaka izao teto amintsika. Ankoatra ireo marary hoentiny anivon'ny hopitaly amin'ireo toerana sarodalana. Mampametram-panontaniana araka izany ny fahasahin'ny loholon'ny Madagasikara iray manao ny fihetsika tahaka izao. Tsy apitsika resabe ny momba izay fa mbola ambany ny ahitany fandrindram-piterahana indrindra ny any amin'ny tapany atsimo-nosy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ankilan'ny tanora miroso amin'ny firaisana ranofo ary saika mitondra voka ny zato. Amin'ireo tanora arivo latsaky ny 20 taona amafisina araka izany ny fanentana natao azy ireo mandidina ny fandrindrana ny fiainana am-pianakaviana raha ny fanazavana ny elahy Rana Evison. Tanora latsaky ny 20 taona manodidina ny azato amin'ny arivo no mitondra voaka amin'izao fotoana izao raha ny antontanisana ambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka Androany nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana Androany. Mila ovana ny paikady apetraka ary mila jerena manokana ireo tanora. Ankehitriny, manodidina ny 13 isanjato ny tany vehivavy mampiasa ny fandrindram-piterahana manerana ny nosy. Manodidina ny 20 isanjato amin'ireo mampiasa izany no sy voavany filany amin'ny sy fahampiny ny fanafody. Problema rehefa ohatra ka lehilahy tsy mety fa le vehivavy no manaiky an'izay dia tsy ho tanteraka mihitsy io dia izay no mahatonga hoe raha taloha vehivavy no jerena dia amin'izao fotoana izao tena jerena le fianakaviana mihitsy ary taloha rehefa miresaka planning familial dia ny vehivavy resana fa amin'izao fotoana izao misy ezaka atao manokana mihitsy ho an'ny lehilahy mba hiaraka hanapaka zany ny ao anatin'ny tokantrano hoe ahoana ny fomba hijereny no avy ao anatin'izany isan-jaza izany sy fanaraha-maso akaikikely mihitsy ny resaka an'izay rupture de stock zay en fait le izy fahatarany fahatongavan'ilay intrant na le produit eny amin'ny CSB ny zavatra misy na tara izy manao le commande fa tsika miresaka zao mbola be dia be ny any amin'ny centrale d'achat ny fanafody rehetrarehetra mihitsy y compris ny produit contraceptif misy stock zany io fa le planification nefa misy ezaka manokana ao niveau ministère mba ho atsaraina le planification mba tsy hisy an'izay rupture zay fa afaka hisitraka an'izay planification familiale zay le olona manatiny misitraka an'izay amin'ny fotoana tongavana eo am-tokasalamana rehetra. Ny apiakatra ho 80 isanjato ny tany vehivavy mampiasa ny fandrindram-piterahana no tanjona apetraky ny fanjakana ho tratrarina hatramin'ny taona 13 sy 14 izay mila ireo mpiara-miombonantoka. Fatra maro no anaovan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ministera ny hetsika fanentanana sy fizarana fanafody maimaimpona. Taloha tena marikena satria ny sud zany mbola anisany hoe ambany tamin'ny fampiasana ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Nefa ny any amin'ny sud iny raha mijerytsika dia any tena be tanora. Raha mijerytsika ny tena hoe ny tanalarana voalohany amin'ny resaka hoe mampiana-janaka dia faritry automatsiatra iny. Dia izay zany mampatonga le safidy manokana hoe faritra atsimo satria ny ankizy zany voatratrandreo hoe resaka voka tsy nirina ary zay moa zany mandeha amin'izay angle zay hoe tsy resaka hoe resaka fananana fotsiny le resaka fa mandeha au delà zay hoe tena fiainan'ilay ankizy iray manontolo mihitsy nge no iantohan'ity zavatra ity. Tsy mbola ampy ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny tolotra ara-pahasalamana mahakasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana raha ny fanazavan'ireo olona sy ny tanora nanaovana fanajajiana Androany. Za aloha zao efa tsy nanao tsony fa voalohany voateraka dia nanao dia tsy mety amiko daholo le fanampiasanaisana dia najanona fotsiny le izy dia manao le resaka mama fotsiny risika mihitsy
tena satria eo amin'ilay fiainana zany tsy vita mora raha hoe hitaiza zaza efa nesesy ohatr'izany iarovana amin'izay zany le izy ny taonako aloha dia tsy mety fa raha le olona efa mandroso reny dia mety fa na zoatany ampianara zany ohatra nanao hoe hersesha dia misy karazana misy karazana fanentanana ohatra izany koa dia tany ampianarana aloha nazoko an'ilay izy voaloha dia avy teny afaramoniny dia tamin'ny télé manao azany foana izy raha ohatra hoe fantany hoe ohatra hoe zao hoe dia io fotsiny dia miezaka mampiasa an'iny izy dia rehefa hitany hoe fantany hoe mety dia atao foana nefa tsy fantany koa no conséquence mety anjoan'izay. Nadritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, misy ny fifanarahana ny arahan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny mpiara-miombonantoka ary ny tetika asa wish to action zavatsiny ny firenena britanika vola amin'ny fampiakarana ny tahan'ny vehivavy mampiasa ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Loha hevitra tamin'ny ity taona ity ny hoe fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, fiainanao adidinao. Ivenina ao anatina resaka famatsiana herinaratra isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity taorian'ny resahana momba ny tetikasa priritaine Mateo. Tsy misy valiny fangatahana jiro nataon'ireo mponina ao Antsafoy commune Ambohitrimanjaka nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Vola mihoatra ny 320 tapitrisa ariary ankilany no efa nalohany izy ireo tao anatin'izay avezivezy etserony solitenan'ny mponina manaraka ny fangatahana raha ny fitarainany izy ireo Gaeton Andriatsilavo. Efa tamin'ny 2015 ihany zay no naka hoe akasitraka ny fahazavana amin'ity tanàna reto tazantsika maso reto nefa no ny zava-misy dia mbola sy tonga foana hatramin'izao. Araka izany ny taona 2024 no efa natao ny fangatahana jiro ho an'ny eto Antsafoy faritra fahaefatra anatin'ny commune Ambohitrimanjaka saingy tsy nisy valiny hatramin'izao. Efa nakatoavin'ny commune ary efa naloa ny vola. Le vola zany 23 344 495. Taoriny ny fandoavana ny vola, andrin-jiro na poto misy 520 no azo ary efa napetraka eo amoron-dalana, efa nandalo toerana ny karakara ny jiro mora ny jirama saingy tsy nisy resaka ny fampidirana jiro ho an'ity faritra ahitana trano manodidina ny 80 tafo ity. Nandalo taty ihany zany jirama le misy an'le fanaovana an'le jiro mora nefa ny akamaroany tamin'olona tsy nahazo an'le jiro mora satria voafefo 30 metra ihany le izy miala amin'ny trano nefa ny akamaroan'ny olona mbola mihoatra ny 30 metra daholo dia be zany ny olona tsy mahazo an'le jiro ihany dia manantena zany mba hanampiany jirama ny fanaovana an'ireto fanatanterahana an'ity tetikasa ity zany mba azon'ny tsiraray aby jiro tsy akanafaka dia tsy hatramin'izao tsisy resaka le izy fa ny tonga jiro mora indray ny tonga loka nefa tsy azo mihitsy ny akabetsahanay zay dia anisany tsy nahazo mihitsy ny satria mihoatra kely ny anahy dia zay zany mba manantena fanarahanareo maso akaiky an'io tompoko. Sy mba rehefa aloha ny akamaroan'ireo poto ireo ankoatra izay efa nalain'ny mpangalatra ny mampametram-panontaniana ireto mponina ireto ankoatra izay dia ny famezivezena ataon'ny jirama azy ireo nandritry ny taona maro raha nanaraka akaiky ny fangatahana natao. Ny sasamony isy ny teny hoe ataovy kitay sy ny karazany dia malahelo izahay aty amin'ny vakiparitra fahaefatra Antsafoy satria fatiantoka ho an'ny jirama dia fatiantoka ho an'ny commune dia izahay ihany koa maizina izahay satria nahoana fandriam-pahalemana tsy milamina ety amin'ny commune Ambohitrimanjaka tompoko. Dia izay ny etaetanay dia misaotra betsaka tompo efa maro ihany koa ny dingana nale tany andrefana Ambojanahary tany Ambodimity 67 hektara hatreny Ambatonakanga kanefa hatramin'izao dia tsisy valiny ka mangataka izay re tompoko fitondram-panjakana mahefa sy ireo tompona ndraikitra rehetra amin'ny jirama mba jereo manokana izahay aty amin'ny vakiparitra fahaefatra commune Ambohitrimanjaka Antsafoy. Tsy fantatra marina hoe ireto mponina ireto ny toerana tokony ale sy ny lalana tsy maintsy izorana raha nohy ny fangatahana jiro. Samy laza ho tsy tompona ndraikitra avokoa ireo sampandraraha rehetra no antonony eo anevon'ny jirama raha ny fanazavana sy ny fitarainana voaray. Tsy ny eto Ambohitrimanjaka ihany no ahitana olana tahaka izao amin'ny fangatahana jiro. Faritra maro no ahitana izany ary magaga raha ny fitarainana voaray hatrany misy olona na toerana mahazo jiro aoriny ny fangatahana natao ary misy olona na toerana tsy mahazo izany antaonany maro tahaka ity eto Antsafotsy faritra fahaefatra anatin'ny commune Ambohitrimanjaka ity. Andrasana ny fepetra ho raisin'ny jirama manoloana ny fangatahana ireto mponina jiro ireto
ka hitondran'izy ireo ihany koa fanazavana mahakasika ny fahafahana mamaly ny etahitan'ireo mponina mangataka jiro. Dia tsy mbola hoatoato aloha zany raha fahazavana no avy ao anatin'izay fa ny tsara ny tsena ho an'ireo mpivarotra manara-dalàna mivarotra anaty tsena noho tsy fisian'ireo mpivarotra moron-dalana amin'izao fotoana tao anatiny andro vitsy teny isotry ny manodidina etsy-ankilany miamalalaka ny lalana manodidina ny tsena petite vitesse taoriany fanesoran'ireo mpivarotra moron-dalana mirana Clara. Ny tombo isa ireo mpanjifa ho an'ireo mpivarotra tao amin'ny tsenany petite vitesse raha oharina tamin'ny teo aloha. Antony izany ny tsy fisian'ireo mpanelanelana na mpanera sy ireo mpivarotra amoron-dalana raha ny fanazavana. Ho an'ireo mpivarotra misafidy ny anara-dalàna, tombony ho azy ireo ny mivarotra anaty sena isian'ny fifampitokisana amin'izy ireo sy ny mpanjifa. Tsy maty antoko zany. Ady milanon-tsainako sy an'izany tsisy manenjikenjika zany sady afaka mivarotra tsara. Ireo zany ny olonako. Sisin-dalana miala zany dia lasa miditra aty anaty tsena ilay mpivarotra. Dia lasa malafo zany zay fa lasa tsy mipita ian'ireo tsiny ilay izy. Mampetele izy ihany koa sira kokoa zany ilay mpividy hoe raha ohatra mividy zavatra izy zao dia mba afaka raha tsy mandeha ohatra dia miverina izy hoe tsy mety fa raha ohatra hoe eny amin'ny sisiny izy dia lasa mampalahelo. Etsy ankilany, tsara ny fitohizan'ny fandaminana amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ho ireo mpampiasa lalana ho fampianana ny fitohanana raha ny faneho-kevitra voaray androany. Tsy izy dia tena milamina loatra. Tena milamina ny lalana rehefa malalaka. Na fotoana raha zany tena tratra mihitsy amin'izao. Amin'ilay sisin-dalana tsisy mivarotra tsony. Eo amin'ny petite vitesse. Raha iverenana na eo aza ny fahalalahan'ny tsena noho ny fanitarana sy ny fanatsarana nataon'ny tompon'andraikitra. Misy ireo misafidy manohy mivarotra amoron-dalana antony ny fisian'ny hetsika fanesorana azy ireny. Fanampahan-kevitra izay nahafapo sy nahitana vokatra tsara hoy ireo mpivarotra anaty tsena sy ny mpampiasa lalana. Ny zava-misy hatr'izay tsy vitany hoe eny amin'ny trottoir fa misy amin'ireo mpivarotra no tafiditra eny amin'ny arabe noho ny amaroan'izy ireo. Miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana izany, miteraka loto sy fako ihany koa rehefa mody ireo mpivarotra. Tsy ny mpivarotra ihany anefa ny tokony ho entanina hiditra ny tsena tahaka ireny fa eo ihany koa ireo mpividy zatra miantsena eny amoron-dalana. Fanamavanana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny amin'izao fidira amin'ny mpianatra izao. Nizara fitaovan'ny mpianarana na kit scolaire ho an'ireo mpianatra amin'ireo sekoly fanabeazana fototra miisa 7 amin'ireo komuna 4. Ao Tolaniaro ny orinasa Rio Tinto QMM nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Andrakaraka zany. Ny alakamisy fa 20 septambra 2022 lasa teo tonga nanotrin'izany. Ireo solitena mpanjakana notariany talepatra ny fanabeazan'ny pirenena ao Anosy sy ny lehibeany fari-piadidia mpampianarana ao Faradovay azo izany avokoa ireo mpianatra klasy T1 hatramin'ny T5 amin'ireo sekoly ambara tonga fototra ireo. Mpianatra mihoatra ny 5,000 no isitraka ireo fitaovam-pianarana na kit scolaire natolotry ny orinasa Rio Tinto QMM hiatrehana ny taom-pianarana vaovao. Ahitana kitapo, kahie, penina 3 loko, pensily hazo sy gôma. Komuna 4 ao anatin'ny distriktin'ny Tolaniaro no voakasika izany. I Faradofay renivohitra, Ampasinapona, mandromondromotra ary Sonerana. Tsy voavoalohany nanampy ny sehatry ny fanabeazana toy izao ny orinasa ary mbola itoetrany zany raha ny fanazavana. Nisy ny fampidiniana tamin'ny draine sy Cisco ary tamin'ny ben'ny tanàna zany talohan'ny nanaovana an'ity fizarana ity. Ny anton'izay dia mba hifameno zany ny fanampiana ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra zao. Ka mpianatra any amin'ny 5,000 any zany no isitraka an'ity fanampiana fitaovam-pianarana ity ao amin'ireo sekoly fanabeazana fototra na ny BPP 7 indrindra moa zany amin'ireo faritra tena lianjadiny fitrandrana izay ataon'ny orinasa. Teto Andrakaraka no nanomboana azy fa mandra-pahatonga ny 20 volana zany dia izy ny fizarana an'ireo fitaovana mpianarana ireo. Manodidina ny 9 alina hatramin'ny 7 alina ariary isaky ny mpianatra no teti-bola nentina nanao izao fandaranasa fizarana fitaovam-pianarana nataon'ny orinasa Rio Tinto QMM izao. Manoloana izany nakasitraka izao fanampahan-kevitra no raisin'ny orinasa izao ireo mpianatra sy ireo ray aman-drenin'izy ireo. Sorana amin'ny QMM nanomena
zanay. Anao moa klasy fahafiry? Septième. Da ino nofa nahazo fitaova zany da ino tokony hatao? Mazoto mianatra. Aravoa zany nanome fagnapian'ny zaza fa tsy dia raha tegna raha tegna atao sy manambaly. Ya, sahira mipaly amin'ny totototerany mikarama. Zay vao avily stylo zay, avily crayon zay, avily cahier zay, vao manahaka anazy ao sy manambaly. Dia za miaraka ny zanako mikarama zay vao mampiditsy ny zanako. Nentanina ireo ray aman-dreny tamin'ireo tanàna nizarana ireto fitaovam-pianarana ireto andefa ny zanany an-tsekoly. Antony, ny fianarana ny lova tsara indrindra ho an'ny ankizy, ananany ho avy mamiratra eo amin'ny fiainany. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento vetivety anaty adoka fohy. Mahakasika ilay teratany keniana iray ngadona teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Sarina niaraka tamina héroïne milanja 5 kilaoty eo ihany koa. Ny momba ilay lehilahy iray mpanamboatra sy mpivarotra basy vita gasy trateaka ny zandarmaria pirenena tao ampasina Manongoro ao anatin'ny distrikany Fenoarivo Atsinanana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Mandrapitafa vetivety ary. Etsy ange ny azo tokana tsy mba haly ary ny afo fahavalo ny ala maizina be za Marco boum mangina be zany Marco boum resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty hein resaka ho inona fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isanandro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Ndao ampitombotsika ny faritra Rakotrala, analefahana ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. Tompoko lasia tompoko vavy mamerina ny araba tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba vao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia marefo ny fanajana ny zony vehivavy eto amintsika amin'izao fotoana raha oharina amin'ireo firenena afrikanina maro. Tsy mbola mahazo vahana ny lalàna manome lanja ny zony vehivavy na izany eny anivon'ny fiarahamonina na eny anivon'ny toeram-piasana indrindra amin'ny fametrahana ny miraleta. Maro ireo vehivavy na ireo renim-pianakaviana no hiaran'ny herisetra sy ny fanararaotana maro samihafa vokatry ny tsy fampiarana ny lalàna mifehy ny zony vehivavy eto amintsika. Ambany ny fametrahana ny miralenta eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy raha tokony ho lahara-pahamehana izany ho antoky ny fampandrosoana. Ny vehivavy tsy afaka nitovy zo amin'ny lehilahy mihitsy. Ohatra aloha zaho nahita aminay fa misy mbola tsy voary fa misy lehilahy mbola mamono ihany amin'ny vehivavy sasany. Raha aminahaka aloha dia tokony tsy dia hoe enjehana daholo izay ataon'ny lehilahy rehetrarehetra tsy voaentsika ny vehivavy izany. Raha eny amin'ny fiarahamonina aloha fahitako azy tsy voahaja mihitsy maro ny vehivavy tena mbola hoe tratra ny herisetra na ara-batana izany na ara-tsaina. Tokony hoe anana ambony kokoa noho ny lehilahy vehivavy satria maro ny andraikitra sahan'izany vehivavy izany surtout anivon'ny tokantrano. Ny anasehatra ny orinasa zao dia tokony hitovy besoin vehivavy sy lehilahy satria amin'izao fa tsisy intsony zany hoe araka izany ilaina ary zava-dehibe ny fanohizana ireo ezaka efa natao ahafahana mampisitraka ny zony vehivavy sy ny fiahiana ireo renim-pianakaviana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy. Tokony ho jerena akaiky ihany koa ny fari-piainana ireo vehivavy isaky ny fiarahamonina sy ny faritra tsirairay avy. Ny tena ifatoanay dia ny tontolon'ny vehivavy izay miaina amin'ny situation marefo. Ny ankizivavy ihany koa miaro ny zoan'ny vehivavy izahay malaza moa amin'izao ankehitriny izao ny zoan'ny vehivavy izay voatohitohina tokoa raha mahita ny aina aman-jerytsika ka izahay eto dia miteny ary manambara fa miombon-kevitra ary manohana an'ireo raha vavinay any amin'ireny faritany izay mizaka ankehitriny ny violence envers les femmes tokoa ry zareo ka manohana 100% mihitsy zahay soro optimiste eto Madagasikara amin'izany tolona miady amin'ny zony vehivavy izany. Tsy aivina, anomboka ny 3 septambra ho avy izao ny fihaonam-ben'ny vehivavy eto Madagasikara izay ahitana solon-tena maro avy any amin'ny faritra atao eto Antananarivo renivohitra. Fihaonana nampitondraina ny lohateny hoe Inclusion des femmes dans le développement à Madagascar. Velabelarina anatin'izany hetsika izany ny mahakasika ny zony vehivavy sy ny olana mianjady amin'ireo renim-pianakaviana ary hitadiavana vahaolana.
raha be fity Riantsoa izay tompona andraikitry ny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivon'ny Telma Madagasikara indray no vahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity miarabanao aloha tonga soa ato anatiny vavaon'okolo misy ny fisarihana tombola goavana izay karakarain'ny Telma Madagasikara ao anatiny hetsika salon de l'auto izay ho tontosaina amin'ity herinandro ity moa raha tsy diso manahoana sy manahoana ny mahakasika azy io. Faly miarabany Yves Richard, faly miarabany ireo rehetra izay manaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV amin'izao fotoana izao. Ny hetsika salon de l'auto dia ho tontosaina amin'ny alakamisy izao izany hoe 29 septembre ka hatramin'ny alahady 2 octobre 2022 andiany fahatelo amby folo izy io amin'ny hetsika salon de l'auto ary ao anatin'izay hetsika izay amin'ny maha partenaire historique izany hoe mpiara-mio minadoka ara-tantara sy amin'ny maha sponsor officiel dia misy lalao SMS goavana izay karakarain'ny Telma ahafahana mahazo fiara vaovao be iray. Izany hoe fiara vaovao be iray izany no loka voalohany amin'izay lalao SMS goavana karakarain'ny Telma Madagasikara izay fa mbola misy ihany koa ireo loka maro isan-karazany mety ho azo. Evenao anatin'izay loko izay ihany sika rehefa avy eo fa tsara mpafantarina ny mpanaraka ny vaovao amin'ity alina ity hoe manahoana ny fahafahana mandray anjara ao anatin'ny hetsika ireo efa nandefa an'izay someso izay ve mbola afaka mamerina hatrany sa hoe voafetra ny SMS sa afaka alefa ao anatin'izay. Maro dia maro tokoa ianareo izay efa nandray anjara tamin'ity lalao SMS izay nikarakarain'ny Telma Madagasikara ity. Tsotra dia tsotra ny fandraisana anjara amin'izy ity satria amin'ny mahalalao SMS azy dia SMS no alefa ho fandraisana anjara ary illimité ny fandraisana anjara amin'io lalao SMS io izany hoe azony rehetra atao ny mandefa SMS na ray na roa na izay isa tiany arak'izay fahafahany sy arak'izay tiany atao ho fandraisana anjara amin'ny lalao. Manahoana ary ny loka mety ho latsa-danja amin'ny aty zay hoe salon lehibe zay ve amin'ny maha salon lehibe azy mety ho latsa-danja amin'izay ihany koa ve loka ho zaraina mety misy safiry ihany koa ireo hisitraka an'izay fanomezana isan-karazan'izay ao anatin'ity lalao lehibe ity. Ie, faly mampafantatra izahay fa olona valo be izao no hosarihana izany hoe mpandresy tsara vita na miisa valo no hosarihana amin'ny faran'ny lalao SMS izay karakarain'ny Telma. Avero kely angamba aloha fomba fandraisana anjara. Fomba fandraisana anjara amin'ny lalao SMS dia mandefa SMS amin'ny 034 34 00 777 dia salon auto miampy ny anarana feno no alefa. Mbola tsy tara araka ny tenenina teo raha izao vao handray anjara satria amin'ny andro faran'ny salon de l'auto izany hoe alahady 2 octobre amin'ny 4 hariva no fandraisana anjara farany amin'ity lalao ity. Ary ny fisarihana dia ho atao amin'io andro ihany izany hoe alahady 2 octobre amin'ny 9 hariva eny amin'ny CCI Vato. Eto ary ny teny farana hoentinao anentanana ny mpanaraka ny vaovao sy ny rehetra moa izany handray anjara mavitrika ao anatiny dia ataontsika hoe lalao lehibe tombola izay arahan'ny Telma Madagasikara sy ny salon de l'auto ity. Manentana antsika rehetra handray anjara amin'ny lalao SMS lehibe izay karakarain'ny Telma mandefa SMS ianareo amin'ny 034 34 00 777 dia manasa antsika rehetra ihany koa ho avy hitsidika ny salon de l'auto izay ho atao eny amin'ny CCI Vato amin'ny alakamisy ho avy izao izany hoe 29 septembre 2022 ka hatramin'ny 2 octobre 2022 dia maro ireo loka mety ho azo amin'izay lalao SMS izay ary ny loka voalohany dia fiara vaovao be iray. Tongava daholo dia ndao ilalao. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay ankasitrahana feno ianao raha be fitiry Riantsoa izay tompona andraikitra ny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivon'ny Telma Madagasikara ny vahiny tato anatin'ny vaovao-n'okolo tamin'ity ala ity. Mankasitraka tompoko, sotra ny Yves Richard. Anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia voalohany no nisitraka lycée ireo mpianatra ao amin'ny commune ambanivohitry Ambody Adabo distrika ny Bealana natetika sanandritra ny 3 volana izay novatsiana tamin'ny alalan'ny famatsimbola avy amin'ny CLD na Siady ranoray mpianatra 520 no hisitraka ity trano fianaran'ity ho fanampiany ireo mpianatra ireo nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny toerana fanampanazavana. Nitokana ny trano sekoly lycée eto Ambody Adabo izahay androany. Ny trano sekoly dia tetikasa natao amin'ny
volany siady na CLD teo aloha trano sekoly mihevitry telo miaraka amin'ny trano fivoahana mihevitry telo vita somatsara ny efitrano ary natokana ianarany zaza amin'ny taom-pianarana 2024 2024 zava-dehibe tokoa izao fahavitan'ny sekoly izao satria mbola voalohany lycée vao nisokafana teto Ambodidabo heverigny angala fahasahiranany ray aman-dreny sy ny mpianatra amin'ny fandehanana lavitra fitongasana vatsy hagnamevana ny vaisatry ny ray aman-dreny. Fa notanterana tamin'ny andro nomaly ny andro natokana anokanana fotoana anaovana asa soa ny Mpiarabelona. Ankizy mpianatra miisa 110 teto Antananarivo renivohitra no nizarana fitaovam-pianarana nandritro toy ihany koa ny hetsika fanomezan-drao famonjena ny ain'ny Mpiarabelona Gaeton Andrietsilavo. EPP misy saraka amby 20 teto Antananarivo renivohitra ahitana mpianatra manodidina ny 900 no nizarana fitaovam-pianarana maimaim-poana nandritra ny fankalazana ny Global Ismaili Civic Day omaly. Nisy ihany koa ny fanomezan-draha maimaim-poana isany nisitraka izany fampitaovana izany ankoatry ny EPP ireo mpianatra masera eto Ampandrana. Dia misy ny fanomezan-draha izay atao ao Ambozatovo. Eo ihany koa izao fizarana fitaovam-pianarana toy izao ataonay eto aminareo izao. Fitaovana fototra ilaina fianarana no nentinay. Koa resa-pitiavana toko fa vokatry ny fo. Ankasitrana ny hetsika fanampiana ny Mpiarabelona tahaka izao hoy ny eo anivon'ny commune, indrindra ny fanamaivanana, ny fahasahiranana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fampianaran-janaka. Ny commune urbaine Antananarivo andreo atobe tanàna izay efa teto teo ary efa tonga dia efa milolarana antsika any misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa satria Ismaili Civic dia hita fa olon'ny fiarahamonina. Olon'ny fiarahamonina, olom-pirenena ary ny fiarahamonina sy ny firenena dia tambara antsika rehetrarehetra ary izay indrindra no ifanohanana tsy misy finoana fotsiny fa eo ihany koa zany ny asa izay ataontsika ho an'ireny ankizy farak'izay sahirana ireny matomaka ny amin'ny EPP ny olona dia izy tena farak'izay sahirana. Tsy mijanona amin'ny andro iray tahaka izao ny fiaraha-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. Efa miroso ankehitriny ny fifampiresahana ahafahana manome tolotra ara-pitantanana ireo mpivarotra. Efa miasa amin'ny tontolo ambanivohitra sy amin'ny tontolo tanàn-dehibe marena manerana ville maromaro eto tanàna maromaro eto Madagasikara. Ka io moa asa andavanandro fa hojerena zany miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fomba ahoana ny anaovana ny fiaraha-miasa izay maritra kokoa amin'ny resaka fandaminana zany eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tsy ny teto Antananarivo ihany no nankalaza ny Global Ismaili Civic Day, nahitana hetsika maro ihany koa ny tao Toamasina sy Mahajanga. Ao anatin'izay tontolo ny fampianaran'izay hatrany dia taorian'ny fisiny ny valana retina miverina tsikelikely amin'izao fotoana ny asa fanabeazana sy ireo fanampiana avy any ivelany ho ireo sekolim-pinoana eto amintsika sahiran'ireo ray aman-dreny mpianatra saingy vonona ampianajanaka izy ireo Gaeton Andrietsilavo. Vonina mpianajanaka ireo ray aman-dreny na eo aza ny fahasairanana iainana amin'izao fotoana. Maro amin'ireo sekoly araka izany no miezaka manampy ahafahan'ireo mpianatra manohy fianarana. Isan'izany ny eto Andavamamba izay tohanan'ireo fikambanana avy any Maurice. Hatramin'izay aloha dia be dia be mihitsy indrindra tamin'ny Covid iny, be dia be mihitsy ny tsy navoloa hatramin'ny faran'ny écolage. Nefa mahagaga zao tamin'ity taona ity somary niakatra kely ny taon'ny frais de scolarité anay fa nitombo be dia be ny mpianatra ny soratra anarana ny ohatra ny hatramin'izay ary. Efa 592 ny inscrit anay fa na tsy ampy boky ary ny ankizy zahay zany atao ampianarana ny miezaka mameno banga amin'ny ankizy mampiasa polycopy mampiasa tous les moyens rehetra zany mba hoe atavitana le fampianarana zany. Roa alina ariary isam-bolana ny écolage eto amin'ity sekoly ity. Amin'ny maha fanabeazana silamo azy misy 5 ny fitsipitondratena tsy maintsy arahana. Milaza ny marina mandrakariva, mampiasa ny teny maontina, mifanampy, manana faharetana ary manana fahavononana. Taoriany ny valana retina sy noho izao krizy eran-tany izao, miaina fahasarotana avokoa ny sehatra rehetra, ka izay kely eo pelantanana no anampiana ireo mpiarabelona. Tena marina noho ny valana retina dia lasa nijanona ny zavatra rehetra ireo aktivité rehetra
fomba fanao rehetra na dia ara-pivavahana na ny sekoly no satria tsy afaka mivoaka, tsy afaka mivoy isika fa amin'izao vao nanomboka isika ireo zavatra rehetra na fianarana ny sekoly na ireo aktivité ara-pivavahana ary maniry fa hitombo kelikely. Ny fanampiana izay ataonsika eto Madagasikara dia tonga avy any fikambanana any Maurice satria isika dia ny fikambanana kely hatramin'izao eto fa noho izany naoviana misy ilaina misy zavatra miseho araka izany araka ny zakansika araka izay mahazo isika dia manampy isika. Tsy aivony no tanterana nandritry ny 2 andro ny jaly sasalana ho an'ireo fikambanana silamo Ahmadiyya eto Madagasikara. Fanamafisana ny firalahiana, fitiavana, ny fanatanterahana ny zony rehetra ary ny fanajana ny finoany hafa no tanjony. Vateran-tany Keniana iray niaraka tamin'ny sidina Ethiopiana Airlines nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato no sarona niaraka tamina héroïne milanja 5 kilao latsaka teo eo taorian'ny fandalovana scanner sy ny fisavana ny entana no nahitana tranga mampiaya tao anatin'ny entany rehefa nataony fisavana ka izao nahitana héroïne milanja 4 kilao sy 570 grama zao pitihana avy hatrany moa ny zava-mahadomelona ary atolotra ny fampanoavana io teratany vahiny sariny io raha ny fanazavana azo. Ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia lehilahy iray mpanamboatra sy mpivarotra basy vita gasy no trateaka ny zandarmariam-pirenena tao amin'ny pasina Manongoro ao anatin'ny distrikany Fenoarivo Atsinanana. Loharanom-bavao avy amina olona tsara sitrapo no nahafahana ny sambotra ity lehilahy ity izay mpamatsy fitaovam-piadiana ireo andian-jiolahy any an-toerana ihany koa. Henri Florian. Trateaka ny zandary ny lehilahy iray mpivarotra sy mpanamboatra fitaovam-piadiana tany amin'ny komuna Pasana Manogory ao anatin'ny distrikany Fenoarivo Atsinanana. Loharanom-bavao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahany mpitandro filaminana ny sambotra azy. Sarona niaraka taminy ihany koa ireo fitaovana fanamboarana basy sy ireo fitaovam-piadiana maromaro toy ny pistolet automatique, chargeur sy cartouche calibre ary bala maromaro. Nahazo rambavao izy dia nandefa zandary tany amin'ny toerany tamin'ny alatsinainy afa-20 ny volana septambra rangaby iray izay voalaza fa mpanamboatra basy no voasambotra dia nahazoany ihany koa izao vokatra hitantsika izao basy-borona ray dia basy-polita vita teto toerana ray dia revolver ray miaraka amin'ireo bala misa 17 ary ireto fitaovana fanamboarana bala sy basy reto. Ny fanamboarana na dia hoe fikotihana amin'ny party amin'ny basy fotsiny na ny fivarotana indrindra dia injian'ny lalàna ary ihany koa mampirongatra ny tsy fandriampahalemana ka entanina isika mba tsy ho voasarika amin'ny zavatra toy izany. Manentana hatrany ny onivon'ny zandarmeriam-pirenena ao Fenorivo Atsinanana raha mahatsikatra toe-javatra tahaka izao mba hampandre ny mpitandro filaminana ahafahana mamongotra ireo mpanao asa ratsy. Androsi kosa indray dia nitony fihetsiketsehana ataon'ireo mponina manohitra ny antson'ny filoha Vladimir Poutine mahakasika ny filana réserviste miisa 3 hetsy anatontosan'ny opération spéciale ny Ukraine. Tsy mitsaha mitombo ihany koa araka izany ireo teratany Rosiana mitsoponenana mihazo firenen-kafa taorian'io fepetra nondraisy ny fitondram-panjakana any an-toeran'io. Plus de 20 km de file d'attente. Mahery 20 kilometatra ny filaharan'ireo fiara avy ao Rosia mihazo any Georgia amin'izao fotoana. Amanarivony ireo fiara mitandahatra izay mitondra ireo mpitsaoponenana Rosiana. Taorian'ny antsoavy nataon'ny filoha Vladimir Poutine ho an'ireo vahoaka Rosiana ny amin'ny ametrahana ny réserviste miisa 3 hetsy ho an'ny opération spéciale ao Ukraine. Maharitra 2 hatramin'ny 3 andro ny fitohanan'ireo fiara mialoha ny hatongavan'izy ireo a Georgia. Tsy misy hatreto ny fanankanana ireo mpitsaoponenana ary malalaka ny fivezivezena eo amin'ny sistan'ny firenena rotonta. Maneny amin'ny fivoaran'ny toe-draharahan'ny Rosia ireo mpitsaoponenana antony halan'izy ireo ny firenena raha ny fanazavana. Tsy aivina fepetra nondraisan'ny fitondram-panjakana Rosiana ny fampidirana ponja ireo tovolahy mandany sy hirotsaka ho réserviste manoloana ny ady any Ukraine. À rentrer chez eux. Tapitra treto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mavesabesatra ny tontolo andro rehefa latsinainy toy izao saingy ampifaliana hatrany no hitondrako ny teny fankahirezana ho antsika rehetra ihany ka anaty fahasalamana sy fahombiazana amin'ity herinandro vaovao ity. Veloma tompoko.
vous a présenté Ni Vavo. Brillant mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka ty amin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.